misy zavatra tena mampalahelo manoloana ty zavatra vakifasana iarako satria ny olona anankiray ihany no karazana maneho hevitra fa ny ankilany tsy maneho hevitra ka eto zany zahay fianakaviana maneho hevitra satria ny antony zany noho tsindry hazo lena ataon'le mpitondra zay ny tena olana ary faharoan'izay zany tsy defaon'le le mpitsara napiditra an'ireo MB fa misy zavatra mifamafaobena anatiny voalohany ireo olona reo ane dia raha fa natao enquête tany amin'ny gendarme dia naka gendarme aloha naka réquisition tany amin'ny tribunal tsy ao anatiny le raha matao kely le raha matao kely tsy ao anatiny le réquisition tany amin'ny tribunal fa naninona raha matao kely izay tsy anatin'ny réquisition no nampidirana akondro amin'izao fotoana izao inona ny antony zay tsy mifanaraka akory ary tsy mifanandrify akory am'le le problème ray aloha zay faharoa io manambonaitra lentina io a raha fa nanao réquisition izy ny savatrano tsy nahitana inaina tao an-trano le raha matao kely satria le raha matao kely zany manakatao de sarangotinao anatin'le problème zany zay ny zavatra mampalahelo resaka itazomanao azy hoe resaka Facebook izany tsy nahalala iny zavatra nitranga resaka varira iny teto Madagasikara na andeha Facebook zay le itazomanao azy ary iny zavatra iny ane misy lera sady misy daty namparitahana an'iny fa naninona tsy jerevanao a ny lera sy ny daty namparitahana an'iny tokony hojerivanao le izy raha ohatra ka tena hoe mpanao enquête ara-dalàna anao a tsy misy kolokolo ao anatin'ny zavatra nataony tamy filaminana tokony hojerevanao zany fa matoa ianao zany tsy mijeran'izay a heverinay fa manao kolokolo anareo zany ao anatin'le iny zavatra iny zany faharoa mikasika an'izay hatanao ino moa le telefôna itazomanao azy any amin'ny gendarme jusqu'à am'izao ny olona efa nalefanao MB tazomanao le telefôna ino ny tazomanao fa naninona tsy transférevanao tany amin'ny tribunal izy namenao le mpitsara le telefôna fa tazominao jusqu'androany amitsika miteny zao inona ny antony tsika an'izay zany heverinay fianakaviana zany fa hafahafa aminay ny fahitanay zany zavatra zany fa ny olona rehefa alefanao MB le olona miaraka amin'le zavatra isarotanao azy zay ny tena raha ohatra tsy haiko ny lalàna avaiza zany na lalàna izy fa matao tazominao ampidiranao zavatra ao anatinao mieritreritra manko le lentinao hoe hampidirana sary ny ao anatin'iny ao a de saringotinao am'le olona zany ary zay mampitarany anay a le fianakaviana hoe tsy mety kosa zany raha ohatra ka izany ny zavatra mitranga ao Atiliarao mikanila ny fomba fanaovana enquête sy fomba fanaovana atson'izay ho an'ny olona anankiray faharoa manaraka an'izay misy zavatra somary mampiahiahy anay fianakaviana satria misy telefôna latsaka tao anatin'le fasana io telefôna io na ny tena marina manana anaran'ny ray aman-dreny ny ao anatiny iny numéro telefôna iny misoratra misy carte d'identité ao anatiny fa maninona le ray aman-dren'le olona no tsy samborinao maninona tsy antoninao fa ny olona mpivarotra volafotsy volafotsy ary no lazainao fa ireto ny olona tena mifandray aminy ary laha raha zay ko azy tena hoe ataoko hoe mifandray aminy le olona ino le proof fa hoe tenaireo mihitsy le olona victime tao anatinao fa maninona velanao a le olona tena victime tratra tao anatin'le tratra le telefôna tsy alainao ny ray aman-dreny ny rainy sy ny reniny fa le olona aritsy anatin'ny précaution no gadrainao tanao MB zay zany ny zavatra somary mampalahelo anay a ray aman-dreny satria
oka aloha tsy heny feon-dakolosy tokana ny mpitondra fanjakana satria zaho naheno hoe misy mpitondra fanjakana ambony nandray telefôna nanome baiko hoe ampidiro MD io ka zaho koa zany mandraitra hoe fa manina ilay mpitondra fanjakana ambony no manao tahaka an'izany fa tsy manontany tena marina hoe inona le olana ahoana le izy fa avy hatrany tonga de hoe mandray telefôna anao satria manana fahefana anao dia afaka manao zay tokony azonao atao dia manome baiko anao ny mpitsara hoe tsy maintsy ampidirinao MD io zaho dia miteny tao anatin'ny fitsarana ho an'izay olona nandray telefôna mpitondra ambony io fa tsisy resaka ankety normal teo tao fitsarana fa avy hatrany tonga dia hoe ampidirina MD tsotra be zao le olona misy olona tsy tokony ho victime agnatiny io fa manina ampidirina victime agnatiny io misy olona tsy ao anatin'ny réquisition avy ana tribunal ampidirina ao amponja agnatiny io ka zaho zany eto amin'ny maray aman-dreny ahy dia miteny aho hoe jerevo monsieur le ministre jerevo monsieur ministre ny fitsarana ny tena marina jerevo andriamatao ministre ny gendarmerie ministre ny gendarmerie ireo zanakinao reo fa mampiady olona satria zao ny olona tsy tokony hanana anaovanao réquisition tsy tokony alainao ampidirinao anatin'le satria zahay zany tsy hanao kolokolo zahay tsy hanao kolokolo fa mikazona zavatra marina zany zahay ny pirofo ny olona tratranao le olona tratrany tsy samborinao fa mitady tany malemy hagnorenanao fangaly zay zany nieritreritry le gendarme ary zay hoe tsy Andra Joely no manana problème eto fa ao anatin'le gouvernement raha manahaka an'io ne mampisy olana any Andra Joely président Andra Joely io satria le ministre zahay tsy nifidy ministre fa nifidy ny Andra Joely zay no tena problème eto zahay vahoaka nifidy an'io ary zany ny olona zany teneniko eto mo tafarako nampisy veage zaho taloha nametraka ny Andra Joely tamin'ny tezamita ny vatatenao nitsangana tamin'ny fotoanano zany tany triary zany mera zany mbola tafarako zany ministre zany mbola tafarako zany tafarako tsara zany eto zany de hoe ataovy ministre raha tena ray aman-dreny mpanjakana mihitsy anao sy andriamatao ministre ny gendarmerie ataovy le procédure rehetrarehetra fa tsisy matahotra ny eto hoe ampitahorona tsisy an'izay aloha eto fa ataovy le procédure ara-dalàna ataovy ny olona voakasikasika fa manina zay neny zavatra mahagaga hoe fa maninona le gendarme tsy manambotra le olona tena tratra le olona tratra le telefôny io fa maninona tsy alainy io zay neny zavatra ty somary mampalahelo anay anatin'le zao ka eto zany zahay manaitra nareo tokony andraikitra ary tsy tokony hoterena le fitsarana tsy tokony hoterena zany le fitsarana fa avelao le fitsara hitsara ny tena ara-dalàna ao atiliara zany fa tsy to ampiororonao le mpitsara ao atiliara hoe tsy mety zay hitako zay olona manao zay na izahay koa zany tena hoe zay nanao hadalàna avinao manao hadalàna tsy manino fa ianao ampiororo bianco sao de ianao no ifiterany satria tsy marina ny zavatra fanodikodinana enquête ao amin'ny gendarmerie tamin'ny voalohany ary zao ny zavatra tena mahagaga ireo misy olona tsy nianatra ao anatin'io enquête io anie tsy nampahalaina akory ny zavatra tenenin'olo reo fa nampanovana sonia zao tena lefa tany amin'ny tribunal zany zavatra mitranga ary mampalahelo zany metezanareo amin'ny placenao hoe olona tsy nianatra atanao enquête le olo tsisy anao olona miaraka aminy anio fa de atanao enquête fotsiny zao tonga de alefanao ampanaovanao sonia de alefanao any zay le ilazako hoe tsy misy profo mazava io ary tsy maripototra ny fitorinany olo reo noho izany miangavy zahay tokoa miangavy ny ministre ny fitsarana zany miangavy ny ministre ny gendarmerie pirenena zany oka tsy heno feon-dakolosy ary zahay koa zany mbo miangavy
ao atsimo andrefana mikomandyny gendarmerie pirenena jerevo ny gendarmenao jerevo ny mpitandro filamenanao raha ohatra ka izay ny zavatra mitranga mampalahelo koa tsy indrio fa lavo tsy mety zany raha ny resaka Facebook tompo mazava tsara ary raha resaka ny be dia be ny zavatra nataonareo aomeo le porofo zay nandehananareo tany amin'ny telomana ina teo hoe nisy resaka an'izao avoahy zay olonareo ve ny resaka tam'le zany nareo nefa manana droany zany nareo afaka maka réquisition avoahy ary ho hitapoko hitam-pirenena avoahy le droit avoahinareo ny porofo raha ohatra ka tena mana-porofo mazava tsara nareo fa avelanareo le olona manana le olona porofo efatratranareo ny olona tsy manana le olona riky zany tsy manino ary zany lazainareo fa tazominareo zay zany de miangavy any Andrindrina Rajoely tsy président Rajoely no tena ratsy fa ny ao anatin'le gouvernementa io a misy zavatra hafahafa aminay ka eto zany zahay a miantso an'izay a ao anatin'le gouvernementa zay a hijery akaiky io zavatra sao da tafila kasatra